Ivavaka isika izaotra an'Andriamanitra. Andriamanitra ray eo Andriamanitra Abrahama ianao Andriamanitra Isaka Andriamanitra Jakoba. Isaorana indray tompo ny anaranao mahagaga ny tahinao anay. Nanomezanao anay izao sabata izao indray niderana sy nankalazana sy nanomezanay voninahitra ny anaranao. Mbola nahafahanay nitondra ihany koa ny fanatitra sy ny ampafolo-karena sy ireo fanatitra fampandrosoana ny asanao rehetra. Araka ny baikinao zay manao hoe aoka tsy misy izy eo foana traiky tsy mitondra fanatitra ny olona faoka samy mitondra arak'izay zakany avy amin'ny fitahiana zay nomen'Andriamanitra azy koa dia raisoary zany tompo mba ho anitra kasitranao amin'ny seza fiandriananao ka nitokantrano tsiraray avy ny sambatan'olona zay nitondra izany amin'ny fahamarinana sy ny fatokinana dia tanteraka aminay tokoa ny teny fikasanao zay manao hoe voako ny varavaran'ny lanitra androtsako fitena fiainam-biampo ianareo hoy ianao Jehovah tompony maro ary asiko teny mafy ny valala tsy hanimba ny vokatra reo dia avanimbony voaloboka reo hoy ianao Jehovah tompony maro ary nareo dia ataon'ny firenena rehetra hoe tany mahafinaritra sy sambatra hoy ianao Jehovah tompony maro anao ary ny dera sy ny asa voninahitra mandrakizay dia mitenena ary Jehovah fa mihaino ireny mpanomponao amin'ny alalan'ny vakiten'ny soratra masina izay nivakianay tao. Haleluya, amen. Ya manasantsika re mba hamonjy toerana. Androany sabata fa 17 ny volana mars taona 2022 ety Ambotrimanjaka. Ety Ambotrimanjaka indray tsika no mifankahita avy ety Ambotrimanjaka indray ny afatra mivoaka maneran-tany manderan'izao tontolo zao amin'ity androandroany ity. Vanim-potoanan'ny cyclone tokoa tsika tamin'ity faraparan'ny herinandro ity satria dia niditra eny amin'ny tapany avaratra Atsinanana iny ny cyclone rivo-doza ary mikisaka miditra ty Antanety fa toa tsy dia mihetsika loatra izy io fa mbola mamangy ny faritra avaratra iny na haritraritra ihany ny famanginana atao efa cyclone izy ihany fa ny temitsika mbola tsy tonga 6 le clone fa mbola 4 angamba izy ity na 5 clone fa rehefa mandalo eto amintsika izy io dia hoe nitsika mihitsy ny lanjan'izany cyclone zany fa ny tsika ty mbola raha mitsoka ny rivotra mbola 4 clone io ngamba izy na 5 clone ka dia arabaina tsika aloha tsy tradoza tsy maty fo amanaina natratra ity sabata ity na dia eo aza ny cyclone nafahatsika miara-mideran'Andriamanitra dia tsy adino koa ny mitondram-bavaka sy miara-ory amin'ireo voakan'Andriamanitra zay tradoza namoiny ainy tamin'iny rivo-doza iny ary ireo zay rava trano fonenana satria dia mafy tokoa ilay rivotra izay namely ny faritra avaratra Atsinanana iny. Andrasana ny voany izy ialany izy eto malaky dia malaky rehefa nivavahana sy nitondrona manko izy iny dia ohatrany tsy niditra nakaty fa nalaky ny vily lalana aty ampovoan-tany ety zany. Raha ny tokony ho izy dia tokony tany Ambohimasoa tany izay ny androany ary efa zay mihitsy ny programa fa noho ny rivo-doza io sy ny orana be mifafy any toerana nefa le toerana ivavahana any dia kalamanjana dia nangatahana indray hoe noho ny antony tsy azo anoharana ty rivo-doza ity dia emitra ny fotoana manaraka ny any Ambohimasoa izany ka dia lana tsiny amin'ny zareo tany toerana fa dia tonga taty Ambotrimanjaka satria hoe fanamariana ny 10 taona koa androany eto Ambotrimanjaka hoe hiditra amin'ny 10 taona ny fiangonana Ambotrimanjaka na vita fiangonana tsara tarehy sady carreau dia manomboka ny fanamariana izay zany ny sitrapon'Andriamanitra fa na dia mikasa azy tsika hoe andeha horiananina na horiananina dia izy ny baiboly eto ve raha sitrapon'Andriamanitra dia ho any ananina na ho any ananina ka aloha Jehovah no alavirariny dia atsika
dia eto Ambotro Manjaka antsika mifakay tamin'ity fanamarena amin'ny 70 taona tiako dia miarahaba antsika fiangonana Ambotro Manjaka nahatratra an'izay 70 taona ny orenana izay satria dia hitako tokoa fa tsy moramora namakyvakena an'izay 10 taona izay nefa na dia teo aza izany dia isany efa navita fiangonana itsika tsy manofa intrano intsony tsy sahirana intsony avezivezin'ny olona risy aty efa 10 taona kosa dia mahafinaritra ny firaisan-kinantsika sy ny fiarahantsika teto fa na dia ondry vitsy ary isika ty Ambotro Manjaka dia miorona tsara ary dia tao hoe vahoaka mahatoky hatramin'ny fahafatesana koa dia tomponay amaly soantsika rehetra ny amin'izay mahafinaritra zany satria izay ny takian'Andriamanitra hoe indro ny faharetan'ny olona masina manana faharetana ny olona masina ka maro ny vaovao izay efa niarahantsika nandre sy nahita ary ireny vaovao izay enitsika ireny dia mandeha amin'izay efa nambaran'Andriamanitra tamintsika ny amin'ny teny fanevantsika hoe tandremo fandrao maizina ny mazava izay ao anatinao dia tsy maintsy aseho izay mazava izay naseho ny vehivavy tamin'ny filarana tamin'ny 20 mars satria nahazo ny afatra hoe tandremo somaizina mbola nasehontsika ZFM koa tamin'ny lahady lasa teo koa tamin'ny 11 mars naseho koa izay fahazavana izay efa tonga ihany koa izy izay ny hoe famamirampiratra ho fahazavana izao tontolo izao raha ty telo volana voalohany ty loha tena araka nambara tao fa ilay mazava atao anatintsika izy iainy amin'ity volana marsa ty iainy ilay mazava ao anatinao ka taorian'ireny fanambarana mezinezina izay nataony Gideona fandraisana ny fantrana ireny dia mahagaga ihany ty perikopa ty raha mijery ny tantaran'ny soratra masina itsika ka mijery ty fanambarana izay voaresaka ato amin'ny soratra masina ity dia ny perikopantsika androany nisy ireny filarana 20 mars ireny nisy ireny tamin'ny 11 mars ireny fanambarana ofisialy ny nanoloran'ny Gideona fandresena ny fantrana eto Madagasikara ny kandida izay ho filoham-pirenena dia jerefo ty afatra hoenitsika androany ty fa misy afatra fampaherezana sy toromarika sy anatranatra amin'ny lalana izay izorantsika aorinan'iny fanambarana izay nataontsika iny izany ny perikopantsika ty araka mbola averiko ihany dia tsy natao hifanaraka amin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao tamin'ny fotoana izay nandroatana azy sy ny ireo izay tompon'andraikitra nanomana sy nikarakara azy ty fa ny mahagaga azy ty dia mifanindra an-dalana amin'ny zavatra teoriana foana zavatra voasoratra tany aloha azy ka andeha ny ho raisitsika fa ny perikopantsika ato dia miresaka ny tantarany mpanjaka Ezika raha ny tantara faharoa no jerevana raha vao miresaka fanjakana zany ianao mazava azy dia resaka politika no resahana amin'izany dia nianjera tao amin'ny nanjakan'ny Ezeka ny tantarantsika taoriana ireny fanambarana izay nataontsika tamin'ny lahady heriny teo ireny iny fanambarana nataontsika tamin'ny lahady lasa teo iny dia tsy nomanina tany amin'ny volana janvier na tamin'ny herintaona fa nomanina tao anatin'ny 2 herinandro sa 3 herinandro tiako marina foana zany dia ny hoe tsy hoe ty perikopa tsika ty zany na voazavatra namboarina tamin'ny herinandro ty ka natao zay ampifanaraka azy amin'iny fanambarana zay nataontsika iny fa efa vita meloa ity ary ny fanambarana iny zay manaraka nyty lohateniteny fanevantsika ty hoe tandremo somaizina mazava ao anatinao dia nomanina tao anatin'ny tapabolana ary tapitapoka be koa ary lizy izay nefa lalany itondran'Andriamanitra azy
mba ifanaraka amin'ity perikôpantsika tia zay efa nataon'Andriamanitra meloa hoe zao ny zavatra hitranga am'izao zao ny soroato zao ny zavatra hitranga am'izao zao ny soroato fa ho avy toeran'io ka andeha ro raisitsika ilay resadresaka ato tantara faharoa toko faha 720 ny andohan'ny nanjakan'ny Ezekia sy nanadiovana ny tempoly ary ny fitokanana azy indray. Ezekia dia mpanjaka zanaky Ahaza. Ty mpanjaka Ahaza ity dia mpanjaka teo amin'ny tao Jerusalema ary io mpanjaka Ahaza rain'ny Ezekia io dia voalaza ny toko fa 720 tantara faharoa toko fa 720 zao no voasoratra ato 20 taona Ahaza fony izy vao nanjaka ary 40 taona ny nanjakany tany Jerusalema ary tsy mba nanao zay mahitsy eo mason'ny Jehova tahaka ny Davida rainy izy mpanjaka tao Jerusalema fa tsy mba nanao zay mahitsy eo mason'ny Jehova tahaka ny Davida rainy ity mpanjaka Ahaza ity. Ino moa ny zavatra nataon'izy io teo amin'ny fanjakana Joda andininy fa 720 amin'ny tianantsika azy mpanjaka faharoa toko fa 720 andininy 720 fa Jehova napetry ny Joda noho ny Ahaza mpanjakan'ny Israely satria Ahaza efa nanara-pony nanao ratsy teo amin'ny Joda ka nivadika tamin'ny Jehova nanao ratsy teo anatrehan'ny Jehova nivadika tamin'ny Jehova nanara-pony nanao ratsy teo amin'ny fanjakana Joda zay noentiny. Fa ity zanany Ahaza ity Ezekia dia mifanohitra amin'ny nataony rainy no nataony. Bakitsika ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa tantara faharoa toko fa 720 andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa miresaka ny nanjakan'ny Ezekia. 520 taona Ezekia fony izy vao nanjaka mbola tanora dia tanora zany ary 720 taona ny nanjakany tany Jerusalema ary ny anarany reniny dia Abia zanaka vavin'ny Zakaria ary nanao zay mahitsy eo mason'ny Jehova izy tahaka izay rehetra nataon'ny Davida rainy. Davida raibeny zany raha ny tena marina satria tsy Davida ny rain'ny Ezekia fa i Ahaza zany hoe zafikely aty arina aty zany ity zaza ity ka ny rainy nanao zay ratsy teo mason'ny Jehova teo amin'ny fanjakan'ny Israely fa izy kosa nanao zay mahitsy teo mason'ny Jehova. Dia ozy izy andininy fahatelo tamin'ny volana voalohany tamin'ny taona voalohany nanjakany dia namony varavaran'ny tranon'ny Jehova izy ka namboatra azy. Zany hoe io tranon'ny Jehova io dia nakatonyity mpanjaka Ahaza ity sorona tao daholo ny fanaka sy ny fitaom-pivavahana rehetra zay natao fa rehefa tonga tao amin'ny fanjakana izy dia io no nataony voalohany indrindra namerina izay tranon'ny Jehova izay ka nanamboatra azy sy nanadio azy. Ozy izy amin'ny andininy fahadimy io mitantara faharoa toko fa 720 ary hoy izy taminy mienoy ianareo Levita ka amasiny ny tenanareo izao ary amasiny koa ny tranon'ny Jehova Andriamanitra ny razanareo ary esory amin'ny fitoerana masina ny loto. Izay ny zavatra nataony vao tonga tao amin'ny fanjakana voalohany izy ny amin'ny hoe manamasina tena ianareo mpisoron'ny Jehova rehetra diovo ny tranon'ny Jehova esory amin'ny fitoerana masina ny loto rehetra rehefa tonga tao amin'ny fanjakana izy. Zany hoe baiko voalohany zany dia ity mboarina ny tranon'ny Jehova asorona ny loto ao anatin'ny tranon'ny Jehova. Zay ny lara-pamenana taony voalohany indrindra tamin'ny taona voalohany nanjakana. Afatra omenantsika koa zany hoe rehefa migadina ny taona nanjakana ao voalohany indrindra ny voalohany zany ny zavatra imasoanao dia hoe manome baiko hoe tranon'ny Jehova rehetra amboary. Amen. Zay tsy vita. Ny faharoa esory zay loto rehetra na ao amin'ny fiangonana na ao amin'ny fanjakana. Raha fanjakana zany raisina dia ity hoe izay olona rehetra na mpanao politika izy na iza maloto ao amin'ny fanjakana zany dia esorina
soloana olona inona zany soloana olona madio dia mahadiova-tahanten'izao zany tsika mba hanolonan'ireo olona maloto ireo isory ny loto rehetra jerefy tsara hoa aorinan'le afatra fanambarana ty no mivoaka ty toroteny ty zay ny afatra omena atsika fiangonana mena ny Ezeka mena pastera Maiola fanadiovana no atao voalohany rehefa tonga amin'ny toerana na ny fiangonana na ny fanjakana isory zay maloto rehetra vaikin'ny Jehova zany dia vakitsika indray ny andininy faraka amby folo eo ihany ry zanako aza malaina ianareo fa ianareo no fidiny Jehova ijanona eo anatreny hanompo azy ka ho tonga mpanao fanompoam-pivavahana sy mpandoro didika azy manitra ho azy nresana zany mitondra fivavahana tamin'izay ry zanako ianareo olona missionnaire evangeliste pasteur diakona dorcas antokopira sampana tsiraray avy aza malaina ianareo fa ianareo no fidiny Jehova ijanona eo anatreny hanompo azy ka ho tonga mpanao fanompoam-pivavahana sy mpandroso ny didika azo manitra ho azy amen izany hoe misy an'le olona itsika lo olona zany na pasteur na evangeliste na missionnaire dia mety tsy hoany amin'ny lapan'ny fanjakana any fanjakan'ny Ezeka ihany fa ianareo dia no fidin'Andriamanitra anao fanompoam-pivavahana masina ao amin'ny io trano fiangonana nasainamboarina io sy ny diovina io tsy ho lasa ministra zany ny pasteur na ny missionnaire na ny olona sasatsasany na ny diakona sasatsasany na ny dorcas fa dia hanao fanompoana aiza ao an-tranon'Andriamanitra fa tsy hoe rehefa iny Ezeka mitondra fanjakana dia navelany olona sy ny missionnaire sy ny pasteur daholo koa ny fiangonana fa dia nanaraka azy any amin'ny lapahany koa izy hitondra fanjakana koa dia efa ahoana fa inona nataonareo ty zay ny totonandro sy namasaka an'io kono zay ve namono ny voay dia ny hafa niravaka ny vanginy zay ny fadian'ny 70 andro sy 3 andro sy 3 alina tamin'io ka ahoana ny hafa niravaka ny vanginy fa dia aty amin'ny lapa daholo indray dia ahoana ny ampiangonana tsisy lo olona mihitsy ato hitoroteny fa ahoana lasany daholo fa ianareo izy no vidin'ny Jehova anao inona anao fanompoam-pivavahana sy anao fanompoam-pivavahana masina sy hampandroso ny didika azo manitra ho azy na dia misy azy zany ny fanjakana dia eo ny fanjakana ny oentin'ny Ezeka taranaka Davida fa ny mpanao fanompoam-pivavahana dia eo ihany andao ro jerevantsika ny tantaran'ny Ezeka ty ro jerevantsika hoe inona moa zany ny afatra nomena azy io efa tonga tao amin'ny fanjakana izy ifandraisany zavatra iainantsika amin'izao fotoana zao inona ny ifandraisany zany andehantsika ho any amin'ny Isaia mpaminany ny tantara lavalava kokoa ny amin'ity mpanjaka Ezeka ty Isaia toko fa 4:30 Isaia toko fa 4:30 ijerevantsika ny zavatra nitranga tao anatin'izany fanjakana zany rehefa tao amin'ny fanjakana Isaia toko fa 4:30 ny nanafian'ny Sankeriba ny Joda Ezeka zany mpanjaka ny Joda tao Jerusalema dia nanafian'ny Sankeriba ny Joda sy ny teny nampitondrainy ho an'ny Ezeka ary ny fitarainan'ny Ezeka sy ny teny nasain'Andriamanitra no lazainy Isaia taminy tao rahatsika ny tantara manana fotoana mbola lavalava tsara atsika tamin'ny taona faefatra amby folo nanjakan'ny Ezeka mpanjaka dia niakatra Sankeriba mpanjakan'ny Asiria hamely ny tanàna mimanda rehetra ny Joda ka na afaka azy ary mpanjakan'ny Asiria naniraka ny Rabsake mba ny miaramila betsaka avy teo Lakisy akany Jerusalema ho any amin'ny Ezeka mpanjaka dia nitsangana teo nilan'ny lakan-drano amin'ny kamory ambony izy teo an-dalambe makany amin'ny sahan'ny mpamotsy lamba ary Eliakima zanaky Ilkia izay lehibe ny taon-dapa sy Sebina mpanoratra ary Joa zanaky Asafa
pitadidina raha-mpanjakana dia nivoaka ao aminy zany hoe iaona amin'ny Rabosake iraky ny mpanjaka Sankeriba. Dia io Rabosake tamin'ireo andeha lazao any amin'ny Ezeka hoe zao no lazay ny mpanjaka lehibe dia ny mpanjaka ny Asiria. Inona moa izato itokinao? Hoy izaho, teny foanany hoe manana saina sery ady aho. Fa iza no itokinao no mihodina amiko ianao? Indro ianao matoky tena volotara torotoro io dia Egypta. Nefa raha tenan'ny olona io dia manindrona ny tanany boroaka. Eny tahakan'izany Farao mpanjakany Egypta amin'izay rehetra matoky azy. Fa raha hoy ianao amiko, Jehovah no Andriamanitra no itokinay, moa tsy avy va ny fitoerana, moa tsy azy va ny fitoerana avo amin'ny altara izay noravany Ezeka izay nilaza tamin'ny Joda sy Jerosalema hoe eto anoloan'ity altara ity no iakofanareo. Kaoka ifaninana ianao sy ny tompoko mpanjakany Asiria, fa omeko soavaly 2,000 ianao raha tahiny manana olona tangina azy. Ataonao ahoana no ampiambony komandy iray amin'ny mpanompon'ny tompoko na dia izay kely indrindra aminy azy? Nefa matoky eny Egypta ianao azahoanao kalesy sy mpitaingy soavaly, koa moa haitraitrao va izao niakarako izao? Tsia, fa Jehovah no naniraka handravy ity tanàna ity ka nanao hoe miakara any amin'izay tany izany karavao hoy izy. Izay le resaka noetin'ity le Rabosake ity avy tany amin'ny mpanjakany Asiria Sankeriba hoe andao ianao ifanaraka aminay, andao ianao hiaraka aminay fa aza mitoky zany maramila ny Egyptianina zany, fa tsy zavatra tsisy dikany zany, ary aza mieritreritra an'izany hoe itoky amin'izany Jehovah ivavahanao zany ianao, fa aloha miaraka aminay. Fa izahay hoy mpanjaka Sankeriba naniraka ny Rabosake dia nirahany Jehovah handravy ity tanàna ty, fa andao ianao hiaraka aminay, fa miala teo ianao. Aza mitondra ny fanjakana io intsony. Ina moa ny sarin'izany raha raisitsika amin'izao fotoana zao? Misy olona miteny hoe iny ny idiranareo amin'io hitondra fanjakana izany, miala amin'io fa andao hiaraka aminay, fa nareo tsy ho avy eo zany, io tsy voatazonareo zany, fa Jehovah mihitsy nefa mitenenay andravan'io tanàna io, fa ianareo mankanesa ty. Dia namaly ny solotenan'ny mpanjaka Ezeka. Dia andiny 12 dia hoy Eliakima sy Sebna ary Joata amin'ny Rabosake, masina ianao hoe teny Siriana no ataovy amin'ny mpanomponao, fa fantatra ihany zany fa aza manao teny jiosy io ren'ny olona eny ambonin'ny manda. Fa amin'ny fotoana io ny olona rehetrarehetra eny ambonin'ny manda zany mijery le adevitra ao, zany hoe misy ina moa ny lazana zany, misy fivoriana ara-politika ao zany. Ka io fivoriana ara-politika ao dia misy fifanarana ho atao, dia ny vahoaka mitazany ary ambony manda reo ifanaraka ihany very zala mpanao politika reo sa tsy ifanaraka? Inona ny ifanaranao? Inona ay ny resaka tao zany dia misy karazana arrangement hoe mijanona ianareo, aza mitondra fanjakana fa mijanona, fa andao hiaraka aminay, fa aty aminay ny hery, aty aminay ny force, fa nareo aza mitoky izay Andriamanitra reo any zany, fa iza moa zany ozy izy no itokinareo, aty aminay ny force, fa mijanona ianareo. Dia hoy izy niraka kilany, zao re mba manaova teny Sirianina ihany, fa teny Sirianina tsy hain'ireo jiosy ry namanay ireo, fa zahay mahay teny Sirianina. Inona nataony reto iraka reto? Zao nataony reto iraka reto 12, 12. Fa io Rabosake moa ho an'ny tomponao sy ianao va no nanirahany tompoko ahy ilazy izany teny zany, fa tsy ho amin'ny olona izay mipetraka eny ambony manda hihinana izay tsy fihinany. Dia misy petit 2 dia jereo le tsy fihinany ary ambany ery. Inona ny lazainy ary ambany ery? Sy hisotro izay fisotro ny miaraka aminareo. Inona le fisotro ary ambany ery? Inona?
misy petit deux koa petit trois inona le fisotro ry ambany riny inona zay tsy manana baiboly zao tsy mahita an'izany inona zany any ambany any zany inona zany any ambany any daholo any zany opa be mihitsy nga zany ozy izy nanirana anay ifanaraka am'izay mpanjaka anareo sy patron nareo sy président nareo any fa tsy ifanaraka am'izay mpanjaka anay sy patron nay ry mba hinananareo zay tsy fihinanareo de hainareo ny ambany eo inona tsy fihinana io voaka ny ambany any io tsy fihinana io ny ventiny sy ny ranony isotronareo zay tsy sotro nareo de mba eritrereto any za fa tonga de opa be ohatry zany le izy zay la zay my baiboly anazy zany ato hoe mba tsy hanimba ny sofina zany hoe nisy de hoe zay tsy fihinanareo tsy zay tsy fisotro sotronareo zay nanirahana anay ka tsisy aranjomazonay atao aminareo zany tsisy fifanarana azonay atao aminareo fa zay nirahana ka ifanaraka anareo sa tsy ifanaraka de toy izy am'izay le izy andininy fahatelo de nijoro teo rabitsake ka niantso tamin'ny feo mahery amin'ny teny jiosy hoe jereo tsara arakaraky ny andrarana n'le olona vao maika zay nanaovana azy hoe aza mba atao teny jiosy rangaha fa ataovy teny sirianina fa tsika afaka mifanaraka jamady aleo transparence tsisy akinafineto akinafinafina fa aloha tonga de fantatry ny rehetrarehtra fa ataonay teny jiosy io fantatra tao izao ny resaka ny fanaovana teo de avy aloha ny voaka ho nanapa-kevitra inona ny fanapa-kevitra ataony voaka anaraka anareo sa anaraka ny baikonay aloha fakahita eto dina am'izay nataony diny telo amby folo fa niantso tamin'ny teny jiosy izy nanao hoe enoy ny teny mpanjaka lehibe de ny mpanjaka ny Asiria zao ny lazay ny mpanjaka aza mety tofitany Ezeka ianareo fa tsy avonjy anareo izy tsy akory ary aza mety apatokiny Ezeka ny Jehova ianareo amin'ny anaovany hoe Jehova no amonjy antsika tokoa ary tsy atolotra eo tanany mpanjaka ny Asiria tsy akory ity tanàna ty aza mieno ny Ezeka ianareo fa izao no lazay ny mpanjaka ny Asiria manaova fanekena amiko fiadananareo ka makanesa ty amiko ary samy homana ny voalobony sy ny aviaviny ary samy misotro ny rano avy amin'ny lavaky ny famoriny rano avy anareo mandra-piaviko hitondranareo any amin'izay tany tahaka ny taninareo dia tany misy vary tsy ranom-boaloboka tany misy mofo sy tanom-boaloboka aza mety omeny Ezeka vony anareo amin'ny anaovany hoe Jehova no amonjy antsika moa nisy nahavonjy ny tanana tamin'ny tanany mpanjaka ny Asiria va ireo andriamanitry ny firenena ireo aiza moa ny andriamanitry Amata sy Arpada ary aiza koa ny andriamanitry ny Sevarvaima navonjy any Samaria tamin'ny tanako va ireo andriamanina iza moa ny andriamanitra rehetra amin'ireny tany ireny no efa navonjy ny taniny tamin'ny tanako koa aiza no avonjeny Jehova any Jerosalema amin'ny tanako zay le resaka eno tsara angely efa antenyle resaka aza mety apatokiny Ezeka amin'ny Jehova ianareo amin'ny anaovany hoe Jehova no amonjy antsika tokoa aza mety hofitahany Ezeka ianareo fa tsy avonjy ianareo izy tsy akory de jerevy tokoa nke zany miresaka mandeha amintsika amin'izao fotoana zao nareo aza mety fitahany maiolona mpamonjy ianareo zany Jehova fa tsy izy io mpaminany sandoka io devoly io tsy ho tonga eo zany io fa nareo aza mety fitahany io fa ndao aty amin'ny mpanjaka ny Asiria ny tompony fahefana iza ny navonjy ny tenany teo ny loniny andriamanitry ny Asiria io fa nareo aza mety ho fitahany zany Ezeka zany fa tsy avonjy anareo izy tsy akory aza mety fitahany maiolona zany ianareo fa tsy avonjy anareo tsy akory aza mety apatokiny maiolona zany Jehova zany ianareo amin'ny anaovany hoe Jehova namonjy antsika amonjy ty firenena malagasy ity fa fitaky zany
ka hoe tsy atoditra eo tanan'ny mpanjakany Asiria tsy akory ity tanàna ity dia azo raisiny hoe tsy atoditra eo tanan'ireo firenena vahiny ireo zay mifehan'ity firenena ity aiza koa ny avitany maolona zany hoe izy no afaka amin'ireo asirianina firenena vahiny matanjaka be reo ka hoe ho afaka amin'ireo ianareo fa aza mety fitandreo amin'izany aza mety fitany Ezekia amin'izany 19 ary aza mino ny Ezekia ianareo fa izao no lazain'ny mpanjakan'ny Asiria manaova fanekena amiko iadananareo ka mankanesa ty amiko ary samy hihinana ny voalobony avy aza mety fitany fa ndao hiaraka aminay ety aty ny tena izy fa aza mety fitany io fa aty misy voaloboka aty misy sakafo tsara aty misy vola be aty misy asa tsara aty misy fitahina be fa ao anareo tavela ao mahantra ao mijaly eo fa aza mety fitany io Ezekia io ianareo misy fanjakana maro eny tao misy mpanjaka maro eny teo hoe samy nanan'Andriamanitra ny daholy navonjeny Samaria tamin'ny tanako va ireo Andriamanina izy Sankeriba ty ity Sirianina ty ity firenena vaventy ity nisy Andriamanitra navonjy azy tamin'ny tanako ve na dia nivavaka ary reo aiza nareo tsy mbola mahantra hatramin'izao aiza ny Andriamanitra nareo malagasy manino mbola mahantra nisy navonjy tamin'ny tanako ve ozy izy moa n'Andriamanitra rehetra eo amin'ireny tany ireny no efa navonjy ny taniny tamin'ny tanako ko aiza no avonjeny Jehovah ny Jerosalema amin'ny tanako aiza na afaka ny malagasy ty amin'ny tanany ataontsika hoe entre parenthèse firenena vahiny zany izay mamatotra zao tontolo zao aiza navonjeny io zay tonga teo ngany nisy afaka dia nareo ve no afaka amin'izany ina le ataon'ireo olona reo 920 nefa nangina ny olona ka tsy nisy namaly azy na dia teny Andriambava akory aza satria ny mpanjaka efa nandidy hoe aza misy mamaly azy nanaraka ny baiko ny mpanjaka tsara mihitsy zany le vahoaka aza misy mamaly zay teneniny any zay efa nampitambazana sy fampirorona sy fampitahorana zay mandeha any aza misy mamaly dia nanaraka tokoa ny olona tsisy namaly fa nangina fa tena fiaikana an'Andriamanitra velona mihitsy sady fampitahorana ny vahoaka entiny Ezekia hoe ianareo fitahany io mpanjaka io ianareo fitahany io président io ianareo fitahany Ezekia io ianareo fitahany io maolona io ianareo fa manoro voana anareo fa tsisy Andriamanitra zany ao fa fitaka io fa ndao hiaraka ty mandehana ty fa devoly io manao contrat amin'ny satana io franc-maçon io illuminati sy la zay na daholo zany fa aza mety fitahany io ianareo zany nataon'ny Sirianina dia ny mpanjakany Sankeriba dia misy Sankeriba be da be tokoa manao an'izany maniraka ny Rabsake ndana lazao an'izao dia mivoaka any amin'ny Facebook sy ny karazany any daholo Rabsake mitondra ny hafatra Sankeriba